Antananarivo 20 aprily amin'ny 10 ora mbola vitsy ireo mpitondra taksi no miasa na dia eo aza ny fanambarana nataon'ny filohampirenena Andry Rajoelina ny aliny 9 aprily dia misy amin'izy ireo no misalasala tsy mazava mantsy ho azy ireo hoe raha oviana tokoa no afaka miverina miasa. Raha tena izy hoe androany koa hoe ny afaka miasa satria tsy mipresize lo président hoe no saika anao ihany aloha dia ohatrany natao ohatran'izay satria le polisy koa vao manao masika na dia izany aza dia mivonona hatrany izy ireo amin'ny toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena hiarovana amin'ny fianaky ny aretina coronavirus. Tsy mora nefa ny vidin'ny gel hydroalcoolique ka sahirana ihany koa ireo mpitondra taksi ny amin'izany. Raha ny anahy manokana zao zaho mety mitsy mba asiana kely zavatra mitsipitsipy sady fa no tsisina moa amin'le anina dia aloha mandeha mivolo fa ny fitandremana ny tokony zaveo. Dia fa hita aloha zany le efa tsy niasana tsy ny ray volany dia mamalagasy zany dia rehefa fampitsinjovana le dia rehefa hoe misy kely horaisina aloha dia efa zay ny atao surtout izy atapakanto fotsiny dia anao raha mbola anao frais hoe lafo be eo zany dia mety tsy ahita parapahatonga an'le fataperan'le tapakanto anina zao ny eo alcool fotsiny fa mbola tsy nahazo gel ny alcool fotsiny aloha zany ny atao hoanina dia zay aloha ny atreto aloha ny anio zao no mijery dia tsisy aloha ny any pharmacie tapotra dia tsy haiko hoe inona zany mesura resiko hoe savony sy rano madio aveko tsy haiko rampony angambony izy satria mety ety any manahirana kokoa vidizelina raha malala ihany. Misy ihany koa ny mbola matahotra ny amin'ny fifindran'ny aretina na dia eo aza ireo fepetra raisina mba tsy hisian'izany. Irisy zany sivokevakeny amin'ny androna ane zany ary izy amina zavatra tsy apozinao ny tsy voatery izay mantsy mikasy-bosy resaka pitidoro distance 1 metre zany milana an'io fa ny tanana nema zany na poigné fiara koa ohatra zany dia ahoana na lalaky hoe misy virus le poigné ko voan'le olona ty risque zany.